miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazam-pana TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Ampiakarsika mafimafy ny fekira hira mipira isika rehetra na lehilahy na vehivavy. Herinao iaino mihitsy zany hira izany anohany asany herin'Andriamanitra. Hallelujah! 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 Azura kuragawan fane masne! Fatsapako atsika zao olona tena manatena fandresena. Manina tsara hoe? Antanina kaikinao manatena izy sa tsy manatena? Ha? Manina hoany izy? Manatena fandresena. Ndray andro nisy lehilahy anankiray. Lehilahy malemy io lehilahy io petraka teo amina vavahady ny tempoly. Dia sendra tamin'ny fotoanan'Andriamanitra. Tamin'inona hoe? Tamin'ny fotoanan'Andriamanitra. Talohany io nandalo teo foana Jaona sy Petera. Fa tsy nanasitrana an'io lehilahy io mihitsy. Fa tamin'ny fotoanan'Andriamanitra tahaka ny androany nandalo izy mirahalahy. Ye! Asiteka mafy aloha. Nandalo izy mirahalahy reo. Dia nahita azy lehilahy nalemy. Dia hoy voalazan'ny Baiboly hitan'ny Petera sy Jaona fa nanantena. Nanina tsara hoe? Nanantena zavatra tamin'ny Jaona sy Petera izy. Dia hoy Petera tamin'ny manao hoe mijery anay. Mijery izy. Dia izy manao hoe tsy manana vola maina na vatosoa omenanao zay. Fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Mba alaiko koa zay tenin'ny Petera zay androany. Tsy manana vola na volamena na vatosoa omenanao fa zay ananako nomeko anao mandresy anao androany. Hey! Mandresy anao androany. Zay mino azany ho tanteraka aminy zany. Fandresena, 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 fandresena avy any an-danitra lasela bavitra. Hallelujah! Hoy aho hoe tsy manana vola mankarena menanao fa zay ananako nomeko anao. Meko anao ny fandresena rahalahy.
any amin'ny aima rehetrarehetra ny olomba ositra rehetra omena anareo izany fandresena izany androany zay mino an'izany ho tanteraka aminy amin'ny anaran'i Jesosy asiteka mafy an'Andriamanitra halleloia niaraka tamin'izay tonga dia nitsangana ilay lehilahy nanina hoe ilay lehilahy lasa izy nakany an-tempoly nidera an'Andriamanitra nipoaka ny laza nanerana ny Jerosalema ray manontolo fa nitsangana ilay lehilahy nalemy teo ambavadiny tsara endrika ny fipoahan'ny fandresenao manomboka androany oreniny manodidina rehetra mihitsy oreniny manodidina rehetra mihitsy hoe niova fiainan'ilay ranabavy niova fiainan'ilay lehilahy niova fiainan'ilay tanora niova nakale voninahitra Andriamanitra anio no atanterahany zany eto androany anio no atanterahany zany eto androany ianao mihaino toriteny eto any an-trano any misy fipoahana fandresena any am-piasana any misy fipoahana fandresena any amin'ny fiarahamonina any misy fipoahana fandresena halleloia zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany androany amin'ny anaran'i Jesosy asiteka mafy an'Andriamanitra arabaony akaikinao dia teneno izy androany ny fotoana halleloia afaka mahazotoerana moramora amin'izay amp'izay ny ranomaso amp'izay ny fanilikiliana amp'izay ny fahantrana amp'izay ny fanenjehana amp'izay ny fanaovana tsinitsinina amp'izay ny fanilikiliana anao fa fotoana andresenao androany ra lasalamavy halleloia halleloia fotoana andresenao androany ho hitany ty masoko ty ny fiovampiainantsika rehetrarehetra eo dia ho gaka ny olona hitanao manomboka eto halleloia mino an'izany fe anao raha lasanabavy ho tanteraka aminao zany fandreseny zany androany asiteka mafy an'Andriamanitra afaka mahazotoerana ihany ianao ary mirehitra be tsika zany indray andro nisy mpanjaka anankiray natahotra ny Israely naninona hoe satria nitobo teo amin'ny tendrombohitra nisy andry zareo ny Israely tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ny fijerin'ilay mpanjaka azy antsoina hoe Balaka no anarany io mpanjaka io mpanjakan'ny Moabita dia nangovotra teo anatrehan'ny Israely izy nitady hevitra hoana reny fomba edivako amin'reto Israely reto fa mifijeriko azy maro loatra ary tsy resiko io raha edivana totondry dia ozy izy manao hoe andeha hiantso mpanompon'Andriamanitra andeha hanina hoany izy andeha hanina hoany itsikitsika kely ngeny eo akaikinao io lasa izy naniraka olona tao amin'ny fanjakana nisy azy nasainy nitafy ny akanjo-monina any nandeha nakany amin'ny Balama tonga tany dia nitondra fanomezana be dehibe niaraka tamina vola hoe atsony ny mpanjaka ianao andeha hanozina ny Israely fa matahotra an'ireo firenen'ireo izy nanontany tamin'Andriamanitra ilay lehilahy dia tsy navelan'Andriamanitra izy ny alina maraina izy nandeha tonga tany amin'ny firenena izay nisan'ny Balaka faly mihitsy Balaka fa tena ivoaka mpandresy izy fa tonga teo ilay mpanompon'Andriamanitra ray ho ampidina amina olona amanalinalina eno kely ake vetivety inona ny tena sarobidy taminy ny teny aloky ny vavan'io mpanompon'Andriamanitra io anozina ny Israely dia hoe ho mpandresy zandry zareo vidiny vola mihitsy ny teny aloky ny vavana mpanompon'Andriamanitra lazana akaikinao vidindry zareo vola tamin'izany zany efeto tsy angataka vola aminareo fa ilaza gratuit aho hoe androany ianao ivoaka mpandresy tsy natovolonareo miantso anay eto fa tonga ny raha an'Andriamanitra eto zay ivoaka mpandresy isika rehetra raha lasalabavy halleloia lazana akaikinao tsy vidina vola ny toriteny eto fa zaraina aminao maimaim-pona ny fandreseny ka izany voninandray an'izany fandreseny zany ho tonga aminao zany manomboka amin'izao sekondy itenenako zao halleloia afaka mahazoterana moramora indray ianao ie mbola ampiakarina ihany le finoana ve ny toritenitsika eto tsy mitovy amin'ny toriteny eny amin'ny fiangonakafo tanterahan'Andriamanitra androany dia androany ty afatra ty ary tena nentina mbavaka mihitsy tamin'ny alina hoe Andriamanitra ho amarininy afatra rapitso
voatoriana eto ny teny tsy miverina foana ny an-danitra fa tena vonto aloha le tany tanteraka koa ny teny mavita iraka ny teny zay vao miverina any. Halleloja. Ndray andro nisy mpiralany aditsodrany tamin'iray ny isany anarany Esau sy Jakoba. Jakoba no tafasisika voalohany naka an'le tsodrany de lasa izy nandeha. Esau avy niaza tany nanamboatrany pian'ny rainy tondra azy teo amin'ny rainy mifo aza ary kaiky hihinana ny azany zanakao. De ozy izy ny rainy manao hoe fa iza ndray moa zany anaka. De ozy izy manao hoe izao no Esau lay matoanao. De ozy izy manao hoe fa iza le efa tonga teo naka ny tsodrany. De ozy izy hoe sandohany Jakoba rahalahanao ndray ny tsodranonao. De ozy izy Esau tsy misy tsodrano hafa itsony ve avy aminao ray eo. Ozy izy Isaka manao hoe ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany no efa namelomako azy. Natao ninona hoe? Natao ninona tsara hoe? Ny tsodrano nataony Isaka tamin'ny Jakoba de zao hoe ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany no ivelomanao sy amelomanao. Tsodrano iny tsy nomena andon'ny lanitra akory izy, tsy nomena vokatra tamin'ny tany izy akory, fa inona no tenen'ny Isaka? Tsodrano tamin'ny vavy. Ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany no efa namelomako azy. Tsodrano namelomana ny Jakoba. Androany oka aloha vetivety. Ny tsodrano alohako ny vavanay mpanompon'Andriamanitra afaka mamelona anao. Ary afaka mitsinjo ny avinao 20 taona, 30 taona ho avy, 50 taona ho avy, ho voatsindro zao tsodrano zao, ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany ho amelomana anao raha lasa napavitra. Halleluja. Reny olona mitsangany reny mandray an'izany daholo. Velona ireny, velona ireny, velona ireny, velona ireny, velona fitahin'Andriamanitra, velona fahasoavan'Andriamanitra raha lasa napavitra. Halleluja. Halleluja. Ka mamelay anareo fa ho velomiko reo androany. Aleo mba handray ny antidiko amin'ity fetovi-tsofana trompetra ity. Amelona antsika tsirairay avy zay maty rehetra tsofoko rano ho hitsangana ary ho velona manomboka androany. Halleluja. Mino izany fenao raha lasa napavy. Ho tanteran'Andriamanitra aminao zany androany. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Amen. Raha tena mavesa-danja aminao zany mpandresy ianao miala eto. Ary tsy miala eto fa ao anatin'izao toriteny zao any aneny ny finday. Azo mesazy ianao hoe milamina le zavatra ty. Tanteraka aminao zany androany. Zay mino azany ho tanteraka amin'izany. Mpandresy raisinao zany fandresena izany. Raisinao zany fandresena izany. Halleluja. Sady tsy ny tenanay no ny karakara n'ity fotoana ity, fa Andriamanitra paharin'ny lanitra sy ny tany mihitsy no efa nanomana mapolopolo taona ny manao hoe ny andro voalohany amin'ny volana fafito fahatsiarovana ny amin'ny fitsofana trompetra. Amin'ny fotoana nefa maneno zany trompetra izany dia ho tsaroan'Andriamanitra avokoa ny kristianina miara-mivavaka. Ny soa nataonao rehetra ho tsaroan'Andriamanitra, ny ranomasonao rehetra ho tsaroan'Andriamanitra, ny azakazaka nataonao hatramin'izay ho tsaroan'Andriamanitra, ny fafoizana nataonao ho tsaroan'Andriamanitra. Ny valim-bavaka mbola tsy niraisinao hatramin'izay manomboka amin'ity sekondra itenenako ty raha lasa napavitra. Irotsaka ny valim-bavaka, irotsaka ny valim-bavaka satria tsiaro anao Jehova. Halleluja. Halleluja. Lazao ny akaikinao tsy nanenenanao ny niaritra hatramin'izay fa tsiaro anao Andriamanitra androany. Ary tsy vita ny atsara izy androany fa hitodika mihitsy amonjy anareo amin'ny fahavalo zay mampahory anareo. Inona ny fahavalonao ankehitriny? Ao anatin'izao toriteny zao efa mangovotra ny fahavalonao e. Efa mipararehitra ny trosy, pararehitra ny aretiny, pararehitra ny tsifisiny, pararehitra ny fanenjehany. Reo endrika fahavalo devolo satana Lucifer Belial amin'izao sekondra izao resy daholo. Halleluja. Halleluja. Androany ny fotoana andresenao androany. Ara-pao ny akaikinao tsy dilany androany fa androany ihany. Mahita famantarana ny amin'izany fandreseny zany ianao. Halleluja. Asiteka mafy an'Andriamanitra.
afaka mahazo toerana moramora amin'izay ianao. Androany tsika tsy maintsy isy famantarana ataon'Andriamanitra anaporofona fa ivoaka mpandresy ianao. Ny ambarako etỳ am-piandohana aloha dia rehefa tsy resy hatramin'izay ianao dia tsy ho resy tsony mandrakizay. Le olona tsy resy tiako tenenina mbola tsy potika izy fa io mbola velonaina eto io. Mbola tsy niverin-dalana izy fa io mbola mijoro eto io. Mbola mavita mivavaka ihany na dia ao anatin'ny olana ary tsy mbola resy ny anaran'izany. Ny olona atao hoe resy dia niverin-dalana izy nakivy fa matoa mbola mahery tahaka an'izao. Mbola vonona ny andresy ianao lalasanapany. Halleluja! Mampahery anao androany fotoana, androany fotoana, androany fotoana. Izay mino an'izany ho tanteraka amin'izany faneseny izany. Halleluja! Asiteka mafy an'Andriamanitra. Ndao hiditra anatin'ny toriteny amin'izay tsika. Za tsy dia mahay mitoriteny firy a. Fa ny teny aloako ny vavako fotsiny androany ampy hamelomana anao. Ifatoy tsara ao anatin'ny toriteny ny zavatra tianao ho velony. Fa mirava eto ianao, fakahita tsara tsika rehefa avy eo. Matoa za samy teny an'izany a, hiasa Andriamanitra ao ambadika an'izay. Tsy afaka hita tarangano aminao eto a. Fa zay iraka nanirahana anao ataoko eto dia miala eto a rehefa avy eo. Ka matoa za manambara fa isy fandresena eto, hetsika le Andriamanitra ao ambadika an'izany teny izany. Halleluja! Halleluja! Tsy maintsy mandresy ny kristianina miara-mivavaka. Amen. Misy olona efa sitrana zao efa tsy henony narary izy teo. Tsapoaka enge le faritra marary anao dia ahetseo efa sitrana ianao hoe. Manao ahoana? Asa anatin'ny tanàn'izay sitrany. Reny nga reny narary daholo teo. Dia sitrana sady ve? Hitanao zany za zao famantarana voalohany fa miasa Andriamanitra ary hampandraisa antsika. Ny aretina mitaiza rehetra sina teny mafy tsy mahazo miverina itony. Miala eto ny aretina any amin'ny tany foana tsy misy olona any izy ny mandeha. Fa ianao rehefa miala ny aretina miditra ny fahasoavana. Iareo sitrana rehetrarehetra reny ho tahina amin'izay ianareo. Ho tena honeran'Andriamanitra avy arivo eny ny vola laniny sabona ny aretina ho tahina ianao. Halleluja! Ndao hito anatin'ny afatra amin'izay ary tsika. Ohatrany hoe te hitsodrano zany foana fa reko hoe misy hery manosika amelona zany eto. Manoatra ny mpandresy ianao manomboka androany. Manoatra ny mpandresy. Efa nisy olana andresy teo alohanao fa ianao mihoatra lavitra an'izany. Halleluja! Hihoatra lavitra ny mpandresy hatramin'izay ianao. Arengany mba ho relaza ny tantaram-piainanao. Ianao to anatin'ny adiny mavoaka n'Andriamanitra mifandresena alaza manerana izao tontolo izao mihitsy ralasanapany. Io fianakavianao nanenjika anao io. Io vady amanjanako manakatsakana anao io. Ho hitan'ny masony io ny tahina sy ampandresenanao tena izy ireo ary anara-dianao andeha hivavaka aty. Eo tsika mahita azy fa misabata ho avy zao. Ho avy aty ny vady amanjanakao. Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany. Halleluja! Afaka mahazo toerana amin'izay ianao. Izy zavatra hitranga mihitsy eto a. Tsaroko tsara mihitsy tamin'ny tsy tadidiko tamin'ny roa taona sa tamin'ny herintaona iny ny toriteny tamin'izay fotoana izay mahakasika ny hoe iza matadidy? Tsy matadidy nareo? Tsangam-bato? Iza matadidy an'izay? Inona le izy tamin'izany? Tsangam-bato pahatsiarovana. Mba tadidinareo ve izay? Ha? Izay tsangam-bato-pahatsiarovana izay mbola ho amarin'Andriamanitra eto. Ohatranao anao moa ilay tsangam-bato-pahatsiarovana. Andriamanitra rehefa manao zavatra ao anatin'ny Baiboly dia tsy atao toy ny fatany le izy. Fa asian'Andriamanitra fahatsiarovana foana. Raha tadidinareo zao nisy taona Josoa nasian'Andriamanitra namaky ny Jordana. Dia tsy navelan'Andriamanitra ho tantara fotsiny. Fa mba ho alaza tsara tahaka ny tamin'ny andron'ny Mosesy namaky ny ranomasina mena.
dia hoy Andriamanitra tamin'ny Josoa, mangalay anareo vato 12 isy ao ampovoany noho ny Jordana mihitsy no akanareo azy. Rehefa tafavoaka ao ianareo dia ataovy tsangam-bato iny vato 12 iny. Ka rehefa manontany ny zanakareo aty aoriana dia ho valianareo manao hoe tamin'io fotoana io namahana ny zanak'Israely tamin'ny on'ny Jordana. Andriamanitra rehefa manao zavatra dia asiany tsangam-bato hatsarovana azy. Tsika rehefa manangana fiangonana dia ny ataontsika asiana an'ilay tsangam-bato miraikitra mirindriny reny ho fahatsarovana hoe tamin'ny noviana ilay izy ny vita. Sady izay ilay izy. Zany fomba fiasan'Andriamanitra zany. Ka navela ianao andalo an'ireny ady be dia be reny talohan'ity trompetra ity, ambadika ny trompetra ametaka tsangam-bato Andriamanitra. Io tsangam-bato io alaina ao ampovoan'ny on'ny Jordana, ao ampovoan'ilay olana, ao ny akanana io, mba ho hitany manodidina rehetra sy ho fantatry ny taranako faramandibo hoe inona ny antony ity, dia ozy ianao hoe tamin'ity sanandalo ady fanafahan'Andriamanitra tamin'ilay izy. Zay ilay tsangam-bato fahatsiarovana izay mino an'izany izy tsangam-bato hatsangan'Andriamanitra. Halleluja! Lazao kely akaikinao soa ihany aho fa nandalo olana. Fa isy tsangam-bato ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Halleluja! Mazava aminao ve zany? Tsy izay ny torotenitsika androany fa mba mampatsiahy fa marin'ny trompetra zany. Amaky Baiboly ary sika. Jerevantsika any amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko 7:12. Tantara fahafiry azafady? Toko 7:12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Manomboka ny 9 soramandro dia milaza manao hoe ny nanjakany Aby. 9 Ary tamin'ny taona 19 nanjakany Jeroboama mpanjaka no vao nanjaka Aby tamin'ny Jota. 3 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anarandreny dia Mikaia zanaka vavin'ny Uriela avy any Gibea. Ary niady Aby sy Jeroboama. Aby ny atomboka niady ka nitondra miaramila mahery dia lehilahy efatra tsy voafantana. Ary Jeroboama kosa nandahatra ny azy hiady aminy dia lehilahy 9 tsy voafantana. Firy eny ny Jeroboama? 9 tsy voafantana samy mahery avokoa. Ary Aby nijoro teo atendrombohitra Zemaraim izay any amin'ny tany avon'ny Efraima ka nanao hoe mihaino ary Jeroboama sy ry Israely rehetra. Moa tsy tokony ho fantatrareo fa nomeny Jehovah Andriamanitra ny Israely ho an'i Davida mandrakizay ny fanjakan'ny Israely dia ho azy sy ny taranany amin'ny fanekenana sy tsiro. Nefa kosa Jeroboama zanaky Nebata mpanompo Solomon zanaky Davida nitsangana ka niodina tamin'ny tompony. Ary koa nisy olom-pona tena ratsy fanahy niangona tao aminy ka nampaheriny tenany anohitra ny Rehoboama zanaky Solomona raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy nahatohitra azy. Ary ankehitriny anareo mikasy anohatra ny fanjakan'i Jehova izay eo an-tanan'ny taranaka Davida. Ary anareo dia marobe sady misy ombola kely volamena ao aminareo izay nataon'i Jeroboama ho andriamanitrareo. Tsy efa norohanareo fa ny mpisoron'i Jehova dia ny taranaka Arona sy ny Levita ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena amin'ny tany hafa ianareo. Ka nazovo mitondra vato-trombilahy sy ondrilahy 7 anokanana ny tenany dia izy no tonga mpisorona ho an'ireo andriamanitra, ho an'ireo tsy andriamanitra. Fa ny aminay kosa dia Jehova no andriamanitray ka tsy mba nahafoy azy izahay. Ary ny mpisorona izay manao ny fanompo-pivavahana ho an'i Jehova dia ny taranaka Arona ary ny Levita koa no manao ny rarahany. Ary mandoro didikazo, mandoro fanatitra dorana sy didikazo manitra ho an'i Jehova isa maraina sy isakariva izy. Ary ny mofo aseho koa alahany eo amin'ny latabatra tsara. Ary ny jiro koa apretin'ny isakariva ao amin'ny fanaovan-jiro volamena sy lela fanaovan-jirony. Fa izahay mitandrina izay nasain'i Jehova andriamanitra ho tandremana. Fa ianareo kosa nahafoy azy. Ary indro ato aminay andriamanitra ho mpitarika anay. Ary ny mpisorony sy ny trompetra avy faneny ho tsofina mafy amelezana anareo. Ry taranak'Israely ô, aza miady amin'i Jehova andriamanitra ny razanareo fa tsy ambinina ianareo. Fa nasain'i Jeroboama nanopirana ny fandehan'ny otrika mba ho tonga aoriana ka dia izy teo alohan'ny Joda ary ny otrika teo ivoany.
ary noho nitodika ny Joda ka indreo teo alohany sy teoriany favalo dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ary nipisorona nitsoka trompetra dia nioby ny lehilahy amin'ny Joda ary raha nioby izy Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloany Abisy Joda ary ny zanak'Israely nandositra ny ala teo anoloany Joda ary Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tanany ka nahafatesany Abisy sy ny vahoakany be dia be izy ary niapatrapatra ny fatin'ny Israely dia lehilahy 10 hetsy voafantany toy izany no napetrena ny zanak'Israely fa izay ary ny taranak'i Joda no nahery satria niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy ary abiana nendrika ny Jeroboama ka nahazo ny tanànany dia Betela mba amin'ny zanabohiny sy Jesana mba amin'ny zanabohiny ary Efrona mba amin'ny zanabohiny ary Jeroboama tsy naharina intsony tamin'ny androny Abi ary Jehovah namely azy ka dia maty izy. Iza ny namely azy hoe? Iza ny namely azy? Asiteka mafy an'Andriamanitra. Ny zavatra nitranga eto dia zao. Niady ny Israely. Mety gaga nareo hoe to Israely ihany miady amin'ny Joda fa inona ny mahatonga an'izany? Nisy fotoana nizara roa ny fanjakana noho ny fahotana nataony Solomon satria nanana sakaiza be dia be izy vehivavy hafa firenena no niaraka tamin'izany fotoana izany dia ny Baiboly milaza tsara hoe voavilin'ireo vehivavy ireo niala tamin'i Jehovah ny fony Solomon dia lasa nanompo andriamanin-kafo Solomon tamin'izany ary nanao fanatitra ho an'ireo andriamanin-kafo ireo mihitsy izy tezitra Andriamanitra dia hoy izy Andriamanitra tamin'ny manao hoe soroko aminao ny fanjakana dia meko ny mpanomponao kanefa tsy dia esoroko avokoa izy rehetra noho ny amin'ny Davida rainao. Nanaovan'Andriamanitra fanekeny Davida manao hoe tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianana ianao. Zany hoe raha mbola Davida koa zany ka mananjanaka miteraka ny taranana ny arinany tsy maintsy misy mpanjaka foana ny taranany nahoviana zay ny fanekeny nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida. Dia noho izay fanekena izay no tsy nanesorana ny fanjakana iray manontolo teo am-pelantanan'i Solomon fa nizarain'Andriamanitra roa ny Israely 12 dia nizaraina ny 10 nomen'Andriamanitra ny Jeroboama mpanompon'ny Solomon fa ny roa kosa Joda sy Benjamina nomena nentin'ny Rehoboama zanak'i Solomon. Zay ny mahatonga an'ilay hoe Israely zara roa. Mazava ve zay? Zay ny zavatra niseho dia ity Abi ity zanak'i Rehoboama. Ny zavatra niseho anefa rehefa nitondra fanjakana Jeroboama dia natahotra izy sao hiverina amin'Andriamanitra ny Israely rehefa tonga ny fety ara-Baiboly tahaka an'izao dia hovonoan'ireo Israely ireo izy satria tsy voatendry hitondra fanjakana izy fa olona napetraka fotsiny teo dia nanao sary omby volamena Jeroboama notompon'ny Israely tamin'izany fotoana izany dia niodina ny ala tamin'Andriamanitra avokoa ny fonony zanak'Israely izay nentin'ny Jeroboama fa ny olona nentin'ny Rehoboama kosa mbola nanompo an'Andriamanitra foana. Ny fandona amin'izay ary i Jeroboama izay efa nitondra fanjakana 20 taona manana trakevy zany sa tsy manana tsara mihitsy zany aty aminanareo mijery aty le misy ale famelomana firy taona nitondrany Jeroboama fanjakana 20 taona tamin'izany fotoana zany mihitsy no tonga teo amin'ny fanjakana i Abi zanak'i Rehoboama iady reo fanjakana anankiroa reo. Ny anankiray matanjaka be satria firenena 10 no mitambatra. Ny anankiray raha ny fijery azy amaolombelona malemilemy satria firenena 2 fotsiny no mitambatra. Dia ny zavatra niseho dia zao nivoaka i Abi voalohany indrindra nakeny amin'ny tendrombohitra andeha hiady amin'ny Jeroboama nalahatra avy any ny miaramila efa tretsy sy ny isany efa tena nitsomponina mihitsy zany hoe izany mahery indrindra ao anatin'ity firenena anankiroa kely ity efa tretsy no hita navoaka avy any ny Jeroboama firenena azy 20 hetsy sady tsy indriny ny Baiboly tsara mihitsy hoe samy mahery avokoa neny Abi zany nitsopotsoponina natao zay hita fa mba manamanana mba mahay miady sotra zany efa tretsy fa neny Jeroboama le tena enjana daholo mihitsy nalahatra teo raha ny fijery azy amin'ny maha-olombelona efa tretsy sy 20 hetsy ny apediny izy zany voaka mpandresy
Valoetsy ny mandresy. Fijery azy amin'ny maha-olombelona, fijery azy ety ivelany. Fitazanana azy amin'ny maso maha-olombelona dia hotsika hoe efa azon'ny Jeroboama amin'ny fandresena. Fijery amin'ny maha-olombelona zany lazao ny eo akaikinao. Indray ianao mijery amin'ny maha-olombelona ao anatin'le ady. Jerefanao le Jeroboama be eo anoloanao. To valoetsy be izy zany. Jerefanao le aby kely efa tretsy fotsiny. Dia mipararehitra sy matahotra. Nendray tsara itsika ivelana ohatr' zany ny fiainantsika. Hoe raha izao poziko izao tsy andraisan'ny Jeroboama zany. Raha izao tanjaka izao tsy andraisan'ny Jeroboama zany. Izy valoetsy za efa tretsy. Avereno amin'ny akaikinao fijery amin'ny maha-olombelona zany. Fa ny an'Andriamanitra tsy tahaka izany raha lasana bavy. Amen. Raikitra amin'izay famoaka ny tao anatin'ny fony tao fampiantsy. Fandranitra eo. Hoe ry Jeroboama, ianao malala tsara mihitsy. Fa Andriamanitra mivavahanay Jehova Andriamanitra. Aza miady amin'ny Jehova ianao. Nenareo ozy izy aby. Misoronareo daholo ny mpisoron'i Jehova. Dia miantso mpisorona izay manam-bola sy manana omby amanosy. Dia iny manatitra n'iny zavatra iny dia avy eo hosorana ho mpisoron'ilay Andriamanitra sary olona, sary omby volamena. Dia zany ny mpisorona. Fa tsy araka ny lalàna izay mandeha amin'ny taranaka hoe taranaka Arona, taranaka Levita, dia Arona dia ny taranaka Arona faramandimby. Fa izay tianareo atao mpisorona ny ataonareo mpisorona. Fa ny Jehova noroahanareo. Nenay kosa ozy izy mbola mitana ny fanarahana ny Jehova hatramin'ny farany izahay. Ary mbola tsy nafoy an'Andriamanitra hatramin'izao. Eny zany zany. Raha mbola tsy niala tamin'i Jehova ho ianao tsy ho resy zany mandrakizay. Averiko ihany hoe tsy ho resy zany mandrakizay. Raha mbola mahavita mijoro amin'ny fahamarinana ihany ianao, mbola tsy resy ianao zany. Halleluja. Ho fijery ivelany. Ohatrany hoe resy ianao. Jerevana amin'ny fitafy ivelany dia ohatrany hoe izy tena resy be izy zany. Ivelany zany fijery amin'ny maha-olombelona. Fa ny an'Andriamanitra tsy ohatr' izany. Raikitra amin'izay ary ny ady. Efa nanana tactique de combat ry Jeroboama. Inona ny nataony? Rehefa miady ohatr'ireny manko zany dia tonga dia miara-miazakazaka dia mifandona ao dia dodododododo. Dia izay mifandona ao dia izay matimaty izay velona velona. Fa ny Jeroboama ny fomba fiadiny dia izao ny nataony. Atao manimpirana ozy izy mifandehan'ny otrika. Zany hoe mandeha amin'ny devant ohatra izao ilay miaramila. Fa atao misipirana makato amin'ny sisiny ato ny ilany. Dia misipirana makato ny ilany. Ny tanjona amin'izany ho alatsaka ao ampovoany ny miaramilany aby. Afaka manao an'izany izy satria manatombo avroeny ny isan'ny miaramilany. Nalefa ny ady dia nanipirana ny fandehany miaramilan'ny Jeroboama. Tafalatsaka teo ampovoany ny miaramilany aby. Nefa nytenen'ny aby tamin'ny Jeroboama manao hoe aza miady amin'ny Jehova Andriamanitra reo ianareo. Fa ninay ozy izy mipisorona miaraka amin'ny trompetra afaneno hotsofony amelezana anareo. Atao inona hoe? Atao inona hoe? Hitanareo iny trompetra tsofony mpisorona eto iny foana. Eritreretintsika hoe feo ny endritsika amin'iny pampampa. Dia feo zany dia miorakoraka. Dia atao ampazarany. Lazao ny akaikinao tsy izany io. Ao anatin'iny feo anaty trompetra iny misy famelezana ao anatin'iny. Feo ny eninao eto fa miaraka amin'izay feo zay melesina ny fahavalonao. Vao manenao io trompetra io avy eo misy fahavalo voafelaka ny temaina be dia be any. Ho voafelaka daholo ny trosy, ho voavely ny arety, ho voavely ny tsifisiny, ho voavely daholo ny karazana problème reny mpanetsika rehetrarehetra reny. Gaga ianao mody fa mivoto be ny tarehany. Amen zany sa tsy amen? Ka hoana ary menareo alalana ve Andriamanitra amely an'ilay fahavalo sa tsy omeny? Androany fotoana famelezana fahavalo mihitsy androany. Ka olo tenen'ny aby ny trompetra afaneny ho tsofony amelezana anareo. Ay misy tsambarateloko ity trompetra ity. Vao maneno eo io androany.
ataoko miletika ny anatin'ny sainao sy ny fonao any mihitsy vao maneno eo io androany a isy talana be avy any an-danitra mihitsy amely ny fahavalo ary rehefa velesin'Andriamanitra ny fahavalo tsy ho tafatsangana itsony homotsamotsan'Andriamanitra tany amin'ny kely indrindra mihitsy na lasana-bavitra ka ho any tsofina ny trompetra sa ho any fa rehefa avy eo ao a asitehaka mafy jerehefa antsika raha fatanterahany le izy tafalatsika tao ampovoany le miaramila kely efatretsy todika ny miaramila ny aby jerehefany efa feno fahavalo ao ariny avy avanana aloha feno fahavalo raha maha-olombelona raha olona hafahafa nandohalika dia fona ary Jeroboama marina mafy lazao ny akaikinao amin'ny maha-olombelona zany tsy nalefa n'Andriamanitra ao ampovoan'ny miaramila ny Jeroboama ompitehana mihitsy sanatria miaramila ny aby tsy nalefa ao ampovoan'ny olana ompitehana ianao tsy nalefa ao anatin'io aretina ompitehana ianao tsy mekitsiny ianao raha tafiditra ao aloha fa misy antony tian'Andriamanitra hatongavanao raha ao anatiny ianao amin'izao tsika miresaka izao tsy nalefa horavana zany ianao misy asan'Andriamanitra lehibe ao ampovoany ao rehefa tonga tao ampovoany tao ry aby sy ny miaramila inona nataondry zareo nitaraina tamin'i Jehovah izy aloha ohatrany ahoana zany nitaraina zany nivavaka ny antso an'Andriamanitra vavaka aloha ny natao voalohany mitaraina sy mivavaka samy hafa ny mivavaka miresaka amin'Andriamanitra fa ny fitarainany efa avo ambonimbony kokoa noho ny mivavaka zany raha olona mivavaka zany dia hoe Andriamanitra mila valim-bavaka hitanao lianina koatra zao iny mba pio Andriamanitra mba zao e fenony fanatrehanao ty toerana ity Andriamanitra aiza ianao inona ny anaran'izany mivavaka zany fa ny olona mitarainy misy fietika mihitsy misy arany ny sasany tomany mihitsy Andriamanitra tena mila anao fa aiza ianao Andriamanitra afao androany totseo androany taio androany ohatr'izay natao hoe mitaraina raha lasana-bavitra hitaraina ohatr'izay tsika rehefa avy eo dia isy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao halleloja lazao ny akaikinao rehefa mivavaka ilaina mihitsy mitaraina hoe efa tsy mivavaka fotsiny hitanareo le fomba fivavakantsika taloha iny tsy nazahoantsika vahaolana dia aleo miaina amin'ny fiainana vaovao indray atao indray le hoe mitaraina zay ny mahatonga ny Baiboly miteny hoe aza ny fitafianao ny tiarina fa ny fonao mihitsy tiarina ohatranao na ny anatiarana azy aporaka eo anatrehan'Andriamanitra amina fitarainany zay ny anatiarana an'le fo ka rehefa mivavaka rehefa avy eo zany tsy vavaka matory ampitoerana tsy vavaky ny olona terenana mila entanina fa tena vavaky ny olona ao ampovoana fahavalo ahoana misy an'izay olona zay veto rehefa avy eo asitehaka mafy an'Andriamanitra ary rehefa avy nitaraina ry zareo nietsika amin'izay ny mpisorona niaraka tamin'izay tsofina aingana ny trompety pampam pampam ohatrany tena trompetra mihitsy voananeno le trompety dia ina nataon'ny miaramila niaraka ny obony voalazan'ny Baiboly olona ao ampovoan'ny ady a jereo tsara fa ohatrany filma mampiomela izy a ao ampovoan'ny ady fahavalo eo efa vonona ikapany lohany zareo fa inona zavatra nataony zareo mbola nioby ihany halleluja volaneny ny trompety volaneny ny trompety niaraka nioraka le daholo halleluja niaraka tamin'izay nisy famelezana avy any an-danitra papapapapa resy daholo le valo hoe tsy nalasana-bavy vaky nandositra daholo miaramila ny Jeroboama rety le miaramila kely tao ampovoany ray nanenjika le valo hoe tsy reny halleluja tapitra ny fanenjehany ianao ndray a rehefa avy eo a no ampahorin'ny fahavalo reny devoly reny ifanenjehanao reny manomboka androany ifanenjehanao reny manomboka androany hoe io misy devoly tafiditra ataovy mahita
ataona mahita raraha am'izay satana manomboka eto vao manenao io trompetra io dia miaraka miompy isika ndao masina ohatra kely isa roa telo isa roa telo izay le ika ampandreseny zay vao niompy ohatr'izany l'Israely nidin'Andriamanitra namonjy azy raha lasy anabavy tsy kilalao zao ataontsika zao fa tena fivavahana marina ny olona tsy matakatra ny fitsofana trompetra any ambadika any no manao tsinotsinona azy fa isika kristianina miara-mivavaka mavesa-danja amintsika ny fitsofana trompetra satria miteraka fandresena ho antsika io raha lasy anabavy halleloja samy hafa mihitsy ny herin'ny vavaka sy ny herin'ny fitsofana trompetra ary ny herin'ny fiompiana samy hafa ireo raha misy tsy vitany vavaka vita amin'ny fitsofana trompetra amen ka efa ny vavaka foana tsika hatramin'izay ndao mba tsofona foana indray ny trompetra androany zany hoe ny fandaharam-potoana antsika eto zany vita ny toroteny ao a dia anao fanatitra faharoa tsika vita zay hitaraina amina vavaka amin'izay tsika tonga dia vavaka ohatran'izany filazako zany mihitsy vavaka tena mirehatra vita zay vavaka zay mbola tsy mifarana akory tsoka trompetra amin'izay ny mpisorana ho hitatsika eo zany Andriamanitra avy any an-danitra izany andeha hivoaka moka atsika ho amin'ny fandresena androany le fotoana tsy rapitsy fa androany le andro voalohany amin'ny volana fahafito androany fotoana mpandresena anao halleloja avelao hiteny zay hiteny avelao anesifesy anesifesy tany aloha tany hoe reny zao andeha hivavaka indray andeha andany fotoana indray andeha andany vola indray tsy raha lasy anabavy tsy mandany fotoana zany ny alehanao aty ano fandresena ianao io tsodrano anao sady mamelona anao ho hitan'ny masony mpanenjika anao ny fandresena ataon'Andriamanitra aminao manomboka eto halleloja halleloja iasa eto Andriamanitra androany iasa eto Andriamanitra androany soran'Andriamanitra teneny hoe Andriamanitra amarino amiko zany teny zany amarino amiko zany teny zany amarino amiko zany teny zany miasa eto enao tompo miaina amin'ny fiainam-baovao miaina amin'ny fiainam-baovao fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny fifoazapana TV amin'ny ora toy izao izay ahitanao toroteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafo ny tenin'Andriamanitra ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra hiarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas fijoroana ho vavolombelona ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika